Anne-Gibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolatra ho anao ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny Vava. Mety tsy farana ny fandranana antsokosokony ari-pirenena malagasy raha tsy misy ny fepetra etitra raisina mahakasika ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo eto Madagasikara. Nanapa-kevitra ny ampiato tanteraka ny fiara-miasa amin'ny faritra aloatra mangoro ny département Ille-et-Vilaine any Frantsa noho ny fanararaotana aranofo sy fitondran-tena tsy mendrika nataon'ny governoran'ny faritra aloatra mangoro tamin'ireo teratany frantsay telo vavy namitahiraka tany an-toerana. Mitaky ny ampidirana ny lalàna mahakasika ny famindranatova na ny loi sur la transplantation ao anatin'ny code de la santé ny olavitra ny mpitsabo eto Madagasikara. Isan'ny voakasika manokana anatin'izany ny vo na izanaty izany misy ny fepetra noraisin'izy ireo anaovana ny fikirakirana sy ny famindranatova anatin'ny mangarahara. Nahatratra 9,9 sy 9,9 vokatry ny rozam-pifamohizana teto Madagasikara ny taona 2024. Vokatry ny fahamamona eo ampamiliana avokoa ny 80 hatramin'ny 70 isanjaton'ireo loza. Manomboka ny taona 2024 farafatarany tsy tokony andotony tontolo iainana intsony ny fiara vaovao amidy any Californie araka ny lalàna vaovao nolaniny fitondram-panjakana any an-toerana ny alaka misy lasa teo. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tongo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny afarany. Avy hatrany dia matoa andatsoratra ny fampalalam-baovao an'ity herinandro ity no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Mety tsy farana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenen'ny malagasy raha tsy nisy ny fepetra entitra raisina mahakasika ny seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo eto Madagasikara hatreto. Mijanona ho resabe fotsiny ihany ny filazana fa hoetitra ny fanaraha-maso amin'ny sistan'ny Madagasikara mahakasika ireo harem-pirenena mivoaka antsokosoko ireo. Gaeton Andrianjilavo. Tena misy ve ny finiavana hamongotra ny fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena eto Madagasikara? Io ny fanontaniana apetraky ny be sy ny maro amin'izao fotoana manoloana ny raharaha mitranga etseroa. Raha ny hita, ny olana teo aloha tsy voava, miditra indray ny manaraka. Mbola tsy misy tokotaniny ary tsy fantatra mazava ny toy nylay volamena 7,5 kilao sary natao Afrika Atsimo ny taona 2024. Teo ihany koa ilay volamena 7,40 kilao sary natao Komoro. Izao indray volamena milanja 17 kilao sy 7,7 ka saina ahondrana antsokosoko any Dubai. Mandalo any Frantsa no sary ny mpitany filaminana teny amin'ny seranam-piaramanidina ny aliny alaka misy lasa teo. Misy sary ohatra eto ireo mitanana vonjomaika mahakasika ity tranga farany ity ary mbola misy olona hafa karoiny. Tsy hevina ihany koa fa ny volana Novambra 2024 volamena 10,40 kilao sy 10,70 grama saika ahondrana ny Dubai no sary ny fatotsiranana teny vato nampiarahana tamin'ny asa tanana sary baobaba vita amin'ny vy. Olona iray izay tsy tompon'ny entana sy ny fanapahan-kevitra akory no voatazona tamin'izany fotoana ka natolotra ny fampanoavana. Malagasy misehatra amin'ny fampianarana aran'ny Dubai no voalaza tamin'izany fotoana ihany koa ho nandefasana ireo entana ireo. Samy tsy nisy toyny avokoa amin'ny ankapobeny ny fanadihadiana sy ny fikarohana natao mahakasika ireo volamena tratra ireo. Ireo ny tratra fa raha ny volamena mivoaka eto Madagasikara efa tsy tamboisaina intsony. I Madagasikara izay manana tokoa raha volamena no resahana. Isan'izany ohatra ny ao Andrafialava, commune Betsika 30 kilometatra mialana Ambilobe, lalam-pirenena miazo an'i Voemara, tanàna tena be volamena ary mitazona ny laharana voalohany eto Madagasikara. Raha ny Antotanisa Voaray tao anatin'ny 30 taona latsaka kely, izany hoe ny taona 9,700 hatramin'ny taona 13,700
namoaka volamena milanja 520 kilao, izany hoe 7 taonina sy 220 kilao ny komunina 3 manakaiky ny Betsika. Ny toetrany nefa ny fitandrana tao atoerana hatrizay ka hatramin'izao. Nankaiza avokoa ireo vokatra azo nandritra izay fotoana rehetra izay. Mbola tsy ndresana ihany koa ny volamena mivoaka ao Maheva tanàna, Mananjary, Mandritsara, Vavatenina sy ireo faritra hafa rehetra ahitana mpitrandraka. Olombitsy no mitaty ny vokatsoa avy amin'izany, ary tsy mahagaga raha mahanitra ambonin'ny arena ny malagasy. Ny azo ambara, misy tsy milamina ny eny amin'ny seranam-piaramanidina na ny seranatsambo eto Madagasikara, matoa misy ny famoahana tsokosoko ny are-pirenena. Raha tsy misy fepetra entitra ho raisina manoloana izany, tsy mbola hifarana ny fandroanana ny tsokosoko ireo are-pirenena ireo, ary mbola hitoy hatrany ny fisiany tsy maty manota eto amintsika. Matoan-datsoratra ny asampana fampahalalam-baovao ho an'ny herinandro izay fa nanapa-kevitra ny ampiato tanteraka ny fiaraha-miasany amin'ny faritra loatra mangoro ny département Ille-et-Vilaine ny Frantsa noho ny fanararaotana ranofo sy fitondran-tena tsy menjika. Nataony gouvernora ny faritra loatra mangoro ny docteur Ramandiamanana Richard tamin'ireo teratany frantsay miisa 3 vavy. Namita hiraka tany an-toerana ny tranga izay fa fahambaraka ho an'ny faritra loatra mangoro sy ho an'ny Madagasikara, hoy ny mpanara-baovao Henri Florian. Nalaitra ny mpanara-baovao ny nahita ny fanambarana mahakasika ny fampiatona ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Ille-et-Vilaine sy ny faritra aloatra mangoro. Antony raha araka ny taratasy fanambarana ny fanaovana fanararaotana aranofo sy fitondran-tena tsy mendrika izay nataon'ny gouvernora ny faritra aloatra mangoro docteur Ramandiamanana Richard tamina teratany vahiny 3 vavy tonga namita ny asa fanamboam-pirenena teto Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny fifanakalozana sy fiara-miasa amin'ny départementany Ille-et-Vilaine any France sy ny faritra aloatra mangoro ity. Ny fietsika izay voalaza fa nasehon'ny gouvernora tamin'ireto iraka amin'ny rahavavy izay nanao ny asany tamin'ny faritra ireto no antony nampiatona izao fifanaraha-piara-miasa izao raha araka ny fanazavany ny taratasy hatrany. Nahato ny fiara-miasa very mpiara-mombolantoka ny faritra aloatra mangoro iray manontolo niditra antseritra tamin'ity raharaha ity raha teo ny masiovony la Frantsa miteraka fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara ny eto zava-misy tahaka itony noho ny fihetsika mamoafady nataona olom-boatendry izay mihevitra ny tenany ho amboniny rehetra. Amin'ity toedra raha ity ny vahoaka ny faritra aloatra mangoro iray manontolo no matiantoka vokatry ny fahatapahany fiara-miasa amin'ny adalany olon-tokana. Isany miteraka sakana ho an'ny fampandrosoan'ny firenena ny fitondran-tena tsy mendrika ataona tompona ndraiky mpanjakana izay manohana ny fanjakana mijoro tahaka izao. Tsy ny faritra aloatra mangoro irery ihany no afabaraka amin'ity tranga ity fa ny firenena malagasy iray manontolo. Miteraka sakana ho an'ny fiara-miasa ho azon'ny Madagasikara sy ny faritra hafa avy amin'ny firenenkafa araka izany ity toejava-misy ity. Raha tsy aivana nanomboka tamin'ny taona 2014 no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny faritra aloatra mangoro sy ny Ille-et-Vilaine any Frantsa ary ny fototra bebe kokoa tamin'ny resaka ronono sy ny écotourisme ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta. Fianakaviana manodidina ny 500 eo no nahazo tombotsoa tamin'ny lafiny fanodinana ronono vokatry ny fiara-miasa saingy ny ato izany amin'izao fotoana izao. Fa tianiko agoavana araka izany no an'ny faritra amin'ity toejavatra misy io ity. Mifandraika amin'iny vaovao tany amin'ny faritra loatra mangoro iny dia tsy mbola manana fahasahiana mitoroka izay mety ho fandikan-dalàna ataona tompona ndraiky mpanjakana eto amintsika ireo olona izay voatontoina ny zony manoloana ny mety ho fandikan-dalàna miseho hoy ny mpanao lalàna nanaovana fanadiadiana raha tianany ametraka ny tany-tan-dalàna sy ny tsy fisiany tsy maty manota. Eto amintsika tokony ho foanana ny haute cour de justice mba ampitovy ny rehetra eo anatrehany lalàna velona. Isan'ny fanontaniana matetika apetraky ny olom-pirenena ny hoe aiza ho aiza ny fitsarana manoloana ireo fandikan-dalàna maro samihafa miseho etsy sy eroa. Tsy afaka manao ninona ny fitsarana raha toa ka tsy misy mpitory manoloana ny toe-java-misy tahaka ireny hoy ireo mpahay lalàna. Tsy mbola manana fahasahiana goavana ny malagasy mametraka ny fitoriany indrindra fa fitoriana mahakasika ireo tompony ndraiky mpanjakana izay mandika lalàna. Amin'ny zavatra misy zany hitatsika eny amin'ny hainao manjery dia zavatra ohatran'izao. Raha vao misy zavatra mandalo zany dia ozy hoe aiza ny tompona ndraikitra indrindra ma ny fitsarana. Ny fitsarana tsy afaka mandray andraikitra raha tsy misy fitoriana tonga ao aminy. Rehefa misy fitoriana indray mipetraka ao aminy amin'izay izy ho afaka mandray andraikitra.
de eto zany mila fahasahina le olona zay mahatsapatena fa voatontohona mizony amin'ny tsy fanajan-dalàna, zay no mila fahasahina mitory izy. Raha tsy mitory izy dia tsy hita zay fanajana ny zony zay. Nanamafy hatrany ity pahalalàna ity malona ny zava-misy ankehitriny fa tsy misy ilana azy ny haute cour de justice amin'izao fotoana izao. Malona ireo raharaha-mpitsarana izay mahavoasarinitra tompon'andraiki-panjakana ambony. Mifangaro raharaha politika ity rafi-pitsarana ity ka tokony hofoanana amin'ny alalan'ny fanaovana ny lalam-panorenana. Eto zany ny problème ny haute cour de justice, raharaha-pitsarana na mpifamatorana amina raharaha politika. Dikan'izay sarotra no mametsika ny raharaha zay tonga any aminy satria moa ny lalàna ny nametraka ny lalam-panorenana nametraka ny haute cour de justice, napetraka ny lalàna zay ary ny fombafomba na ny procédure de tsy maintsy arahana zay takin'ny lalàna. Hoe zay ny tonga ty amin'ny procureur général ny cour suprême de alefa any amin'ny commission d'accusation assemblée nationale de miandry tohon'izay zany ny fisarana vao hafaka manohy ny asany. Raha ohatra hoe hametraka ny hoe fanjakana tandalàna hamongotra ny tsy maty manota tokony foanany. Dikan'izay hanafanafoanana ny haute cour de justice zay fanovana lalam-panorenana mihitsy zay. Raha toka foana ny haute cour de justice aorian'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanovana ny lalam-panorenana sy aorian'ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka mahakasika azy io. Tsaraina tahaka ny olona rehetra izay mandalo fitsarana avokoa ireo mpitondra ambony izay voarohirohy tamin'ny fanaovana kolokolo sy fanodikodiana mbola mpanjakana. Fa tanterahanao Tunis androany sy rahampitso ny tikady andiany vavalo ary isany mandray anjara amin'izany ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny tikady izay fotoana ahafahan'ireo mpitondra afrikanina iresaka sy andinika miaraka amin'ny Japon momba ireo fiaraha-miasa amin'izy ireo ho amin'ny fampandrosoana Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ny mandray anjara amin'ny tikady na ny conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique izay atao an'ny Tunis androany 17 sy rahampitso 20 aogositra ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Ny filohan'ny Repoblikan'ny Tunisie no nitsenan'ny filoham-pirenena malagasy ary niroso avy hatrany tamin'ny fifanankalozan-kevitra momba ireo tetikasa sy fanamby-ombonana indrindra manoloana ireo krizy izay manjady amin'izao tontolo izao ny filoha Roatonta. Teo ihany koa ny fifampiresahana ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Tunisie sy Madagasikara eo amin'ny sehatra samihafa toy ny industrie mekanika sy ny fambolena. Nankasitrahan'ny filoha malagasy manokana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra ny fampianarana izay ahitana tanora manodidina ny 50 mandrato fianarana eo anivon'ireo université ao Tunisie amin'izao fotoana. Fotoana ahafahan'ireo mpitondra afrikanina iresaka sy andinika miaraka amin'ny Japon momba ireo fiaraha-miasa amin'izy ireo ho amin'ny fampandrosoana ny tikady izay efa nisy tao anatin'ny 30 taona. Isan'ireo firenena matanjaka indrindra maneran-tany i Japon ary manana asa iarahana amin'izy ireo i Madagasikara ao anatin'ny JICA. Manampy ny malagasy ihany koa izy ireo amin'ny resaka fambolena raha tsy ilaza afa-tsy ny tetikasa papri Madagasikara. Misehatra amin'ny fanabeazana sy ny tontolon'ny fitsaboana ihany koa ireo Japonais eto amintsika. Andrasana araka izany ny vokatry ny fionana sy ny fiantraikan'izany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mitaky ny ampidirana lalàna mahakasika ny famondrana tovana ny loi sur la transplantation anatin'ny code de la santé no lafitra ny mpitsabo eto Madagasikara isan'ny voakasika manokana anatin'izany ny voa na izany na tsy izany misy ny fepetrana roson'izy ireo anaovana ny fikirakirana sy ny famindrana tova anatin'ny mangarahara tsy ampirongatra ny alatra tova sy ny maro hafa mahabe resaka eny anivon'ny fiarahamonina. Manodidina ny iray alina isan-taona ny trangana famondrana tova antsokosoko misy maneran-tany araka ny tombana nataony sampandrara iraisam-pirenena misana ny fahasalamana. Mihamaro ihany koa ny trafika isan-tsokajy no manodidina izay. Ny tsy mbola fametrahan'ny firenena maro ny lalàna mamaritra ny fahafahana manatanteraka io no antony amin'ny ankapiny. Tafiditra anatin'izay ny eto Madagasikara izay arenesana tranga mampiaya maro manodidina ny alatra tova na izany eny anivon'ny hopitaly na eny amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapiny. Tena misy zavatra tianjare ilaina fiatsaretako azy araka ny fahalalako azy misy zavatra tianjare fa tsy hoe fagnakoran-tany fahitako izy fa misy tanjona hafahafa mihitsy ny tianjare atao amin'ny an'olombelona tsy haiko misy test ve mety tsy mety ve le angalanjare le tova zegny le olona dia avotsotra zay sa ahoana le izy mety misy raha karaha zegny fa fiatsaretako azy fa tegna misy tova fangalarana tova fiatsaretako izy fa
raha ohatra mbola tsy nazahoanjare taova zegny le olona mety tsy mahazo satria mety mifidy zegny le olona agny le mikomandy agny donc fietreretako azy dia tsy mety igny dia avotsotra tsy mety misy test ataonjareo zany fietreretako azy zany zay zavatra zay nisy talohaloha misy telo taona efatra taona lasa nisy tany fô izy le olona maty jerevanao ino raha afaka am'le olona tsy fantatra. Ankoatra ny fahamailona sy ny fandraisana andraikitry ny isan'ambaratongany izay rehetra izay no ranamafisany olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara ny fitakiana ny fampidirana ny lalàna mahakasika ny famindrana taova na ny loi sur la transplantation d'organes anatin'ny code de la santé. Isan'ny notsindriny manokana anatin'izany ny mahakasika ny cornée amin'ny maso sy ny voa. Na izanaty izany misy ny fepetra naroson'izy ireo anaovana ny fikirakirana sy ny famindrana taova anatin'ny mangarahara. Tsy ampirongatra ny alatra taova sy ny maro hafa mahaberesaka eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy maintsy mipetraka aloha ny lalàna. Efa ela no nikondro tamin'io ny mpitsabo zany. Hoe ahoana moa ny lalàna dia ny natolotry ny olavitra any zany dia mba hafanaraka amin'ireo fenitra iraisam-pirenena ny lalàna. Voalohany indrindra amin'izany zany dia ny tsy fivarotana taova. Tsy azo atao mihitsy ny mivarotra taova. Faharoa moa no nampidirina tany dia hoe mba samy malagasy aloha mba nasionao zany ny olona mpamindra sy ny amindrana taova. Fahatelo misy fihavanana amin'ireo olona ireo mpamindra sy ny amindrana zany mba hialana amin'ilay varotra ho any tena marina ary misy ireo fepetra maromaro koa zany hoe iza no manapaka ny olona manala ilay taova zany tsy tokony ho tafiditra amin'ilay ekipa mamindra ilay taova ary olona roa tsy tokony ho tafiditra amin'ilay ekipa manapaka hoe ty taova ty dia afindra amin'ny ranona. Pitsopitso ny be dehibe mihitsy zany raha momba nio greffe sy transplantation d'organes io fa ny zavatra napetraka izany dia mba manaraka an'ireo lalàna efa international atsika iraisam-pirenena momba ny famindrana taova. Raha ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, firenena maro ao Eropa no miroso amin'ny fikitihana ny lalàna hanamorana sy hanalalahana bebe kokoa ny fahafahana mamindra taova. Isan'izany ny any Suisse izay misedra olana goavana amin'ny tsy fampiany taova hoarina amin'ny marary mila izany. Raha ny taona 2024 tafiakatra 437 izy ireo ary maty alohan'ny nahatongavan'ny taova ilainy ny 270. Eo ihany koa ny any Frantsa izay nahitana olona 970 sy 902 alina ny andro famindrana taova ny taona 2022. Ao anatin'izay fanolorana lalàna samihafa izay fa mahakasika ireo olona varira kosa indray dia zana ho ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra amin'ny fotoam-pivoriana faharoan'ny anteny meram-pirenena amin'ity taona ity ny lalàna mifesy entina hiarovan'ireo olona varira eto amintsika hoy ny fikambanana albinos eto Madagasikara. Amin'ny fisian'ny lalàna manokana izay ahafahana miaro azy ireo amin'ny lafiny maro. Henri Florian. Isan'ny niteraka resabe teto amin'ny firenena ary lasa ny fandrohitana mihitsy ny mahakasika ireo olona varira tatoato izay indrindra fa taoriny reny fakanankirany teto sy tero ireny. Nanamafy ny fikambanana albinos eto Madagasikara fa lasa fitaovana fanararaotan'ny olona izy ireo amin'izao fotoana izao malona ireo toetra raha ireo. Zava-misy anefa vao nisy ny fitsanganana izay tao anatin'ny efa-bolana dia miazakazaka ireo andian'olona karazan'olona maro manao fitaovana hitadiavam-bola mamorona projet etsero angalana vola amin'ny resaka varira ka eto zay dia maneho sady miresaka ny efitray raha misy ny fikambanany varira dia mbola ny albinos Madagasikara ihany ny fikambanany varira ary eto zay dia milaza ho anareo ONG sy ny karazany manomana projet raha misy re tsara ny fanomanana projet fa ny tianay sy ny angatanay impliqué eo ny varira zany hoe alohany amolavolan'ilay projet dia hantsohy ny fikambanana. Raha ny fantatra izahana ho ampidirina ao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoan'ny antenimera manaraka eo ny lalàna manokana natao hiarovana olona varira eto Madagasikara raha ny fanazavana mba ahafahana miaro azy ireo. Ny teboka lehibe aloha dia ny izay mifandraika ihany eo amin'ny zon'olombelona fa izy io no araka ny sazy rehetra
misy ny sazy zay amin'ny akapobeany any voasokajy zay raha misy ny karazana kidnapping na ny enlèvement ny séquestration zany hoe voafaoka be ao anatin'ireny any ilay sazy ana fangalarana ny variry fa ny mba tianay misy spécificité kokoa ho apetraka raha hoe momba ny variry satria dia lasa sanatria ohatrany hoe fitaovana ilay olombelona atao karazana marché dia tokony misy sazy famaizana bebe kokoa an'ireny olona tratra nanao ny herisetra tamin'ny variry teo reny. Tsy aivina fa miisa 200 amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana albinos eto Madagasikara. Hatreto tsy misy ny atotanisa mazava mahakasika ireo varira eto Madagasikara raha ny nambarany tompona andraikitra. Isan'ny olana goavana sirian'izy ireo ihany koa raha ny fanazavana ny fidirana amin'ny tontolon'ny asa mbola manjaka eto amintsika ny fanavakavahana ho an'ireo olona varira raha ny fanazavana trano. Lafy vaovao hafa kosa indray dia namoaka boky vaovao ny 18e promotion eo anivon'ny CEDS izay nampitondraina ny alohateny adinikasa ho an'ny taranaka une vision pour imaginer Madagascar demain. Resahana anatin'izany ny politique publique sy ny fomba fanatsarana ny fitantanana ny firenena olona sainy. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny boky vaovao dinikasa ho an'ny taranaka une vision pour imaginer Madagascar demain izay novolavolainy 18e promotion anivon'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques na ny CEDS, boky izay mirakitra ny politika am-bahoaka na ny politique publique. Ao ny électricité, ny fanabeazana, ny tontolo iainana, ny politika ny sakafo. Raha ohatra tsy miova ny toe-tsain'ny fonctionnaire, toe-tsain'ny olona voatendry amin'ny sampandrana anankiray dia zava-poana ihany ilay izy. Satria zao ohatra hoe le toe-tsaina rehefa atao izay ahatonga ho ministre na ahatonga député na ahatonga ho sénateur na ahatonga ho maire dia avy eo mamerim-bola no atao aloha dia matetika le famerenana vola izay raisina avy any amin'ny olona rehetrarehetra any dia izay zavatra izany adino le hoe inona le nahatongavako teto, inona le nametrahana teto. Dia nefa izay koa tsy nisy loatra ny fampianarana an'izay ny olona izay nianatra teny université. Dia noho izany zany anisan'ny sosikevitra izay nataonay ao anatin'ilay fanabeazana dia zao hoe ny mpianatra rehetra izay mivoaka mahazo diplôme eny amin'ny université rehetrarehetra na tsy miakina na miakina alohan'ny resan'ny raharaha dia ampianarana politika izy aloha. Tokony ahaka lesona amin'ny alalan'ny tony boky no volavolain'ny mpandinika sy manam-pahaizana itony ny tompona andraikitra rehetra miainga amin'ny mpitondra sy izay maniry hitondra hoy ny mpikambana eo anivon'ny parapolitika antoko malagasy miaramiainga izay nanatrika ny fampahafantarana ny fivoahan'ity boky ity. Zay aloha dia tena misaotra ny CEDS namoaka ny boky io fa tena zavatra ilaina tokoa satria sika tena samby leo daholo mare an'le Madagasikara dia manankarena efa mahantra. Tena marina mihitsy zany. Tena manankarena sika sady mahantra. Tsita zay atao mba lasa tsita farariry le vahoaka. Le izy zany tokony ilaina fahasahiana le izy mitondra ilaina fahasahiana. Raha reo arena be dia be atsika reo ilaina fotsiny tena mahatsapa tena misy arena io dia ahoana ny ampolopolon'ireo arena io mba hampanankarena vahoaka. Inay zany dia tsotra ny fiderinay manankarena Madagasikara dia ao koa misy an'ity décentralisation koa tsy maintsy atao manankarena miara-miainga daholo ny rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra. Tokony tsisy tavela zany. Natao ho an'ny rehetra izay manana andraikitra na ihany koa mpiandraikitra rahampitso ity boky ity ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny CEDS fitondrana anjara biriky ho fampandrosoana ny firenena. Alao hazava fa tsy parti politique akory na mouvance na hoe fianarana manana loko anzarina ho anzaro fa ato dia manomana fotsiny zahay olona manam-pahaizana hitatana firenena ary tsy ny fahaizana dia hoentina hitatana firenena na izy amitondra eo na izy. Zay zany no izy ary zany mahatonga anay teny hoe ty zavatra nataonay ity raisiny mpitondra ankehitriny izy tsara tsy raisiny moa izy ngamba misy zavatra tsy mety aminy zany fa raisiny manaraka indray ngamba no fa tsy raisiny satria atretinay fa hevitra ampandrona an'ilay firenena no navoakanay fa tsy hoe sanatria mivava kory hoe misy zavatra hoavy ny fifidianana dia tataitra zay avy any tsy hoe ataona inona moa ty zavatra fa mba hoentina ho an'ny
ampandroana le firenena. Ankoatra ity boky ity efa nisy ihany koa ny boky navoaka ny CEDS izay mirakitra ireo teboka ka ilaina fanatsarana ao anatin'ny plan émergence Madagascar na mpitondraina ny lohateny Regard croisé sur le PEM, boky natao androsoana hevitra ahafahana mamadika ny PEM ho tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Fa mankalaza ny fahempolo taona ny cité Ambohipo amin'izao fotoana izao tao anatin'izay enimpolo taona izay tsy voaja ny drafim-panajariana ny tanàna ka mizotra makany amin'ny korotana hoy ireo mponina. Izy ireo izay naneho ny fahavononana hiary asa amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony hamerenana amin'ny laon'ny tanàna. Ny taona 2017 no notokanana ny cité Ambohipo. Enimpolo taona aty aoriana tsy nisy ny fandrosoana hoy ireo mponina fa nizotra amin'ny fikorotanana. Fivoarana dia tsy misy fa vomaika ny ratsy ny tanànanay. Raha ny marina zany dia nahazo loka voalohany tamin'ny fadiovana teto menimerana Antananarivo tamin'izany fotoana zany dia Andriamanitra pasteur Richard Andriamanjato name loka fadiovana ary Ambohipo na indrindra tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana nefa mampalahelo ny zavatra misy vokatry ny ratsika malala fa fantrana tafahoatra loatra angamba. Fa zao na ny andehanan'ny mpandeha tongotra aza tsy misy, ny andehanan'ny tomobile tsy misy, loza ihany koa raha tonga rehefa tonga fidiviran'ny mpianatra tompoko dia tsisy le mpianatra rehefa mirava dia ny tomobile fa mafao dia matahotra ihany zay fa ankehitriny dia tena vary lavo tanteraka ny tanàna Ambohipo ary izay raha mahita zao ngamba izy malotondrina raha nadindrindra izy taloha tamin'izay fotoana tompoko. Volana iary asa amin'ny mpitantana ny tanàna ny mponina anarenana ireo lesika ny tranga raha ny fanazavana. Ary ireo mpiavy avy amin'ny toerana samihafa nampino fahasairana nateraky ny olona dia mitombo ary efa mitombo ny olona dia ao le fahaltona tsy fanajana intsony zany amin'izao fotoana izao dia mikorotana ambany ambony zay zavatra misy. Fa rehefa nanana fandamina-potoana zay izy aoriana zao fety zao ho fanarenana amin'ny lafiny rehetra zany nareo tanora ara-panatanjahantena ny fiarahamonina ny tanàna amerina ezaka amerina ny laoniny samy miezaka zany le mpivarotra eo an-tsena manatsara ny toerana misy azy. Tokony samy ametraka foto-drafitrasa lehibe ho an'ny taranaka ny mpitondra rehetra ho nisy lombavim-bahoaka ho fito amin'ny boriboritany faharoa ary ny mpandimby anaja sy anohy ny fanajariana. Vokatra ny foto-drafitrasa tafitondrana tamin'ny fotoan'andro kengany amin'izao fotoana izao ny amboaigaveko mba misy zavatra mipetraka ho an'ny taranaka. Zavatra ngeza be ho an'ny taranaka apetraka ohatr'izao fa tsy zavatra mandalo fotsiny. Anatrizany tsy manenjika sy ny tariny fa hoe raha anao fety ohatr'izao mety tsy gato na 100 metatra na 2 kilometatra to zany manjavona fa toy ny zavatra mipetraka no atao antsika zay ny zavatra kely ataoko fa dia engany amboagaviana mpitondra isaka izay fitondrana mipetraka mba mipetraka kely ohatr'izao atserovana ho an'ny taranaka. No mariana androany ny fahenimpolo taona ny cité Ambohipo. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety anaty doka fohy mahakasika ny lozam-pifamvozana izay namoizana ain'olona 920 sy 900 ny taona 122 sy ny fepetra entina isorohan'izay. Eo ihany koa no mahakasika ny mofomamy trompe l'œil izay no manomboka mahazo vahana amin'izao fotoana izao rehefa avy eo no anaratsika izay. Tes chaînes malgaches préférées, tes actualités, tes divertissements, tes musiques, tout sur ton smartphone, en direct ou même en différé. Maintenant c'est possible avec Telma TV, où tu veux, quand tu veux. Le futur est dans ta poche et tes chaînes préférées sur ton smartphone. Tape vite le *100 étoile 6 dièse et inscris-toi sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais.
hita huilerie industrielle de Tamata misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vacances amin'ny lay be miaraka amin'ny Canal Plus hatramin'ny 1 augositra mahazo fanomezana tsy mampino rehefa manao réabonnement amin'ny formule ambony no misy anao amin'izao. Raha toa ka abonné tonga soa ianao manaova réabonnement access ary mahazo évasion mandritra ny 30 andro. Raha abonné access ianao manaova réabonnement évasion ary mahazo évasion plus mandritra ny 30 andro. Ary raha abonné évasion ianao manaova réabonnement évasion plus tonga dia tonga Canal Plus avy hatrany no azonao mandritra ny 30 andro. Kaza miandry elatsony e ataovy aingana réabonnement. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Jackpot telo tapitrisa ariary ny 4 jolay hatramin'ny 28 aogositra vidio miaraka amin'ny amin'ny volany tolotra sy fahana ho an'ny 034 sy 038 nao ary mandraisa anjara amin'ny tombola amin'ny vola ny loka goavana telo tapitrisa ariary isy fisariana isaky ny alatsinainy ahazona 10 alina ho an'ny olona telo sy papake ampiasaony apaimy vola ahazona tike fandraisana anjara misy arobe izao isaky ny mandeha tsindrony dièse 111 étoile 1 étoile 1 dièse na ampiasaony apaimy vola. Mamena ny arabatra ny tomboko lasy tongo vavy tonga soa ato anatiny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Mialohany anomboantsika ny zay tapany faharoa zay dia hitrangana firetana ny eny Ambojatovo eny anivony eny amin'ny toeram-pivarotam-boky amin'ny zao fotoana zao manoloana io. Tapaka ny herinaratra eny Mandrosoa Ambojatovo ambany ny eny anivony RMA ihany koa. Ny eny Andohana Analakely Antaninarenina Amboasarikely eo ihany koa ny eny Ambatony Lita sy Antsahavola ary ny toerana manodidina ny ambassade de France sy ny Analakely centre. Faresa lahatra amin'ny fametrahana Kavinomby arahana mitetika Salitsa ny ankamaroan'ireo mpiompy ao amin'ny faritra Androy. Mety tsy ho ampy ny vokadray ny kavina anjara ny faritra hoy ny tompona andraikitra any an-toerana. Ankilany efa misy ihany koa raha ny voalaza ministera ireo faritra hafa mangataka hisitraka ny tetikasa Gaetan Andriatsilavo. Ny toy tao amin'ny faritra Androy ao amin'ny distrika Ambovombe, ny atrikasa fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fanatsarana ny seha-piarena omby sy ondry Amanosy. Tafiditra anatin'izany ny fametrahana Kavinomby, iarahana amin'ny tetikasa Salitsa. Raha ny tanjona napetraka, Kavinomby mihoatra ny 10 alina no apetraka ao anatin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy, mandritra ny 10 volana. Kavinomby miisa 577 sy 1 alina no apetraka ao amin'ny distrikany Petroka, 577 no apetraka ao amin'ny distrikany Ambosary Atsimo, ary 709 ho an'ny Taolagnaro, izay samy ao anatin'ny faritra Anosy avokoa. Ho an'ny faritra Androy, Kavinomby miisa 527 no apetraka ao Bekily, 57 ny ao Ambovombe, 57 ny ao Belo, ary 207 ny ao Tsiombe. Tsy ho ampy ireo kavina ireo raha ny fahazotoan'ny mpiompy isaky ny komina no jerena raha ny fanazavana. Fa raha ny isa zany aloha dia tsy ho ampy ilay boky tonga aty zany. Dia io moa zany mbola ho jerena zany hoe mbola etretranao fangatana zahay hoe mbola mety hahazo ve zay satria tsy nomby vita renseignement nalefa tagny ministère mba vosidodiny ohatra zany Ambovombe ato mihoatra ny 1000 nefa zany eo amin'ny 200 foana zany ny apetaka eto dia le olona nefa zany zao mangataka hoe nenay koa mba ataovy. Nanomboka ny 7 volana Aogositra lasa teo ny rosoana ny fiofanana sy ny fizarana antotan-kevitra ary ny fanaovana andrana mahakasika ny tetikasa fanatsarana ny fiompiana omby sy ondry Amanosy ao amin'ny faritra Atsimo. Na izany,
efa misy faritra hafa maneho ny fahavononany ametaka ny Kavinomby, isan'izany ohatra ny komunina Maro Tampona, faritra Bongolava, distrika ny Tsiroany Mandidy. Miisa eo amin'ny ray hetsy eo ny Kavinomby ho apetaka aty amin'ny faritra Androy Anosy. Fa kosa mbola manana ray hetsy ambonin'izay ny eo anivon'ny ministera misahana ny fiompiana izay efa natokana indrindra ho an'ny faritra hafa, ka izay ny antony mahatonga ny eo anivon'ny ministera mandray avy hatrany ny fangatahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana na ny vahoaka mpiompy any amin'ireny toerana reny sy mamorona fiara-miasa avy hatrany raha ohatra misy ny fahavononan'ireny olo reny na le mpiompy any amin'ny faritra hafa dia miangavy ny teknisianina avy hatrany ihany koa manatanteraka an'izay fametrahana ny bokla zay fa tsy hoe tsy maintsy miandry akory ny fahavitaniny aty amin'ny faritra atsimo, tanteraka ny activité de bouclage zay vao mepita any amin'ny faritra hafa zay liana ihany koa. Atreto tsy tratra ny tanjona noho ny antony maro isan-karazany. Araka izany tsy maintsy ho amafisina hoy ny tompona andraikitra ny fanentanana sy ny fandresendahatra ireo mponina. Misy ezaka tokony atao amin'ny lafiny serasera, misy ezaka tokony atao amin'ny lafiny fandresendahatra maro isan-karazany, misy ezaka ihany koa tokony atao amin'ny lafiny fampitaovana sy ny lafiny fizarana amin'ireo mpiompy ireo ny tena tombontsoa tokony ho azony amin'izany. Ary eto zay dia afaka miteny mihitsy hoe ny atao amin'ny faritra Anosy aloha anisany nahazo tombon-dany tamin'ny fanaovana an'izay fanentanana zay aloha teo aloha, fa kosa ezahana ho enjena sy ho ampiana zany ny any amin'ny faritra Androy mba ahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa ny any amin'iny faritra. Tsy aivina, piso elektrônika misy roa hetsy no efa tonga eo anivon'ny ministera ka ampiasaina ao amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy. Ny fampiasana ny piso elektrônika izay tafiditra anatin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina sy ny ady atao amin'ny fivezivezen'ny omby sy ireo biby fiompy hafa ary indrindra ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana. Antenaina araka izany fa ilamina kokoa ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny omby eto Madagasikara ary tsy hisy intsony ny osoka amin'ny fikirakirana ny taratasin'omby aoriana ny fametrahana ity tetikasa liditra ity. Ao anatin'izay tontolo ny fiompiana izay hatrany dia ho vita eto an-toerana avokoa ny fitiliana ny trangan'aretina rehetra miseho amin'ny biby fiompy manomboka izao. Raha tsy maintsy nalefa tany Ampitan-dranomasina ny fitiliana teo aloha nahazo fampitaovana anatanterahana izany ny laboratoire national fanaovana fitiliana ny aretim-biby ny TOS vokatry ny fiaraha-miasa ny fanjakana ny FAO ary ny banky iraisan'ny pirenena fanampanazavana. Io hoentsika amanafe ny fiavra de la verre du vif tamin'izao fotoana izao anisan'ny aretina mpahazo ny biby eto Madagasikara ary miverimberina isan-taona. Zay fitaovana noentsika amin'izao fotoana izao sy vitany hoe ahafahantsika mamey sy mitily ny fiavra de la verre du vif ihany, ahafahantsika koa misokatra amin'ny mamey ahafahantsika mitily izay aretina hafa akoatran'izay nyresana fiavra de la verre du vif zay. Ireo reaktifa zay nomena androany sy le fampitaovana natao nanampy ny laboratoire. Fa ny zavatra nisy natao teo aloha miahiahy zany atsika, miahiahy manao diagnostic de suspicion atao zany ny fakana singa dia alefa ny velany no manamarina ny fitiliana. Amin'izao fotoana izao tapitra teo ny fandefasany, tapitra teo ny fandaniana vola mandefa singa ny velany manao diagnostic fa eto toerana ihany tsika afaka manao an'izay fitiliana zay. Iazakazaka vetivety any Androy isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Voatery ny varim-pananana ny ankamaroan'ny mponina ny amin'ny faritra atsimo ianjadin'ny kere ahafahana mividy sakafo amin'izao fotoana izao tonga hatramin'ny fivarotana tany izany noho ny fahasahiranana na antony mahatonga ny fifindramonina miamazo laka ihany koa manoloana io ny fanomezana titre vert ny vahaolana raisin'ny fanjakana olona sainy. Ankoatra ny fanampiana ara-tsakafo, tohana maro no ilaina any amin'ny faritra Atsimonosy hoy ny governoran'ny faritra Androy. Hatramin'ny taona 2024 no mankaty, voatery nivarotra ny fananana ireo fianakaviana, nanomboka tamin'ny biby fiompy, ny hitatra ka tonga hatramin'ny fandafosana ireo fitaovana tao an-tokantrano hatramin'ny tany. Amintsika miresaka zao zany matoa raha tany amin'ny farany taona 724 raha tamin'ny taona 2024 ny taona 124 tena ataoko hoe navaivay ny kere amintsika miresaka zao raha ny vintana dia efa be dia be mba hahafahanay manara totrondro isan'andro mba hahafahanay misakafo dia te hilaza aho amin'ny teny ndrazantsika malagasy zay hoe Andriamanitra manome fa ibalita koa mila mihetsiketsiky. Satria tamin'ny andro ny kere zany dia niteraka natao hoe décapitalisation totale na ny sotro sy ny vilita ao atokantrano dia efa namidy, tsy tenena ntsony moa ny tany satria ino bebe vidy kokoa dia ino namidy voalohany.
Niala tany amin'ny faritra Androy ireo fianakaviana rehefa avy nivarotra ny tany raha ny fanazavana atrany ka ny findramonina. Ny vidin'ny tany no navadika sarandalana sy natao vady. Tao ireo niazo ny faritra Menabe, ao ireo tonga hatrany amin'ny faritra Diana sy Sava. Manoloana io olana io, nitetika asa titre vert no vahaolana niraisin'ny fanjakana sy ny fanomezana sakafo ireo tsy nandao ny taniny. Amin'ny volana ambony dia fa hiroso amin'ny fambolena ampemba isika na ny sorgho. Ankoatran'ireo sakafo hafa dia misy natao hoe titre vert. Io titre vert io dia misy velarantany midadasika goavana hatrany amin'ny amanjato hektara be dia be izy io dia soritana zaraina isaky ny 1000 metatra toradroa. Asiana trano, hisy ny tatsaha, asiana tanimboly hamokaranya. Fa ny banque alimentaire zany dia ao anatiny atao hoe CRNM. Misy zavatra anaky telo izy io, ny anankiray centre de prise en charge, ny anankiray centre de soins ary ny anankiray de karazana kantiny ho an'ireny olona tsy ampy sakafo reny. Eo ny fanomezana ny tany ahafahana mamboly. Mariny koa nefa no efa lasan'ny findramonina. Misy amin'izy ireny diso fanantenana rehefa tonga tany amin'ny tany nale. Vokatr'io, ao no lasa manao tao foana toy ny fandripahana ala sy ny fanaovana asa ratsy isan-karazany noho ny tsy fisiany ny asa fivelomana. Tranga izay tokony hojerena ny ahafahana mampody azy ireo mba tsy ho vesatry ny faritra sasany indray izay efa miaina anatin'ny fahasahiranana ihany koa. Fa maro ny ray aman-dreny manenjika ny tsena VMMM amin'izao fotoana hanjifa ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, mifanalavitra ny vidiny fitaovam-pianarana eny amin'ny mpivarotra tsotra sy ny eny amin'ny tsena VMMM raha ny fanazavana. Ka anton'izay ny hetsika izay manampy betsaka ireo ray aman-dreny amin'izao ankatoko ny fampidirana mpianatra zao Nela Ranevson. Efa miparitaka ny hetsika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, anampiana ireo ray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatra izao. Ka manenjika izay misy ny tsena ireo ray aman-dreny amin'izao fa tsy miandry ny fahatongavan'izy ireo any amin'ny faritra misy azy intsony. Mirary tena mora oharina amin'ny eny an-tsena, efa nahazo teny an-tsena fa tsy amin'ny tena keto zao dia naka satria mora le izy. Mety ho an'ny rehetra. Tamin'ny tele aho maly tena somana tombo izy dia hoe eto izy androany tena akaty mihitsy tena andavamamba. Ko programme zareo te anaty azo isotra izy dia raha manam-bola dia hoandray ako. Azo raranana ihany aloha raha okatra ny hafa dia izy tena mora ny malagasy miara-miaina. Mividy tany aloha tany dia nahita an'ilay izy teto dia mividy. Sedra nandalo dia nantazana dia mividy. Des fournitures. Tsara ilay izy sady mora, tsara karaky ny hatsaran'ilay kahie ny vidiny. Jerevako mihitsy. Androany teto Antananarivo renivohitra indray no nanaova ny vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay natao teo anoloana ny Garany Sorano. Hoansa dia toy teto amin'ny Antananarivo renivohitra indray ny hetsika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga momba n'le fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidiny mirary mba hanampiana an'ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Dia mitohy amin'ny alatsinainy any alatsinainy Mary Mandroso, Trikana Ambohidratrimo. Ipoka ny tsena antony maro ireo ray aman-dreny tonga ananjifa asiana nararoatra ny vidy nandritra ny hetsika mba hialana amin'ny fividianana lafo kokoa. Tonga teto zany androany dia tena nilahatra be asaika tsy naharaka satria tena mitohana dia tena hita zany hoe mahaliana an'ilay ray aman-dreny mihitsy ilay fitaovam-pianarana amidy vehivavy malagasy miara-miainga satria ilay izy mora amin'ny vidiny eny amin'ny mpamongady dia tena velim-panantenana ny ray aman-dreny ary ny tenin'ny zareo zany dia mba hoe tokony hotohizana ilay izy. Eto zany dia miteny ireo ray aman-dreny mangataka amin'ny fiverenana dia manao fanantenana amin'ny asabotsy 3 septembre eo manoloana ny fokontany anaty azo isotry sady faradoboka amin'io dia atongava daholo isika eto amin'ny Antananarivo manodidina. Fa nahatratra 790 sy 900 ny ainana fohy vokatry ny loza ny mpifamoivoizana teto Madagasikara ny taona 2024 ary vokatry ny fahamamona eo amin'ny mpamiliana avokoa ny 80 hatramin'ny 70 isanjato ny loza araka izany nroso tamin'ny hetsika fanentanana mahakasika ny aroloza ny fifamoivoizana amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana Gaëtan Andriatsilavo. Olona nafoy tamin'ny taona lasa ary
raha jerena koa ny antony tonga n'izany fahafatesan'izany dia azo lazaina hatrany amin'ny 9-7 isan-jato dia noho ny fahamamono eo alohan'izany satria amiko tena voina ary tena raha resaka ohatran'izao tsika mampalahelo zany olona 6500 personnes maty zany dia raisina eo adidy no mandray fepetra mandray ko resaka fampianarana satria tena fampianarana no nataontsika ankehitriny ary dia raha fitinika amin'ny teny foy dia izay ny tena antony anaovantsika an'izao fihetsiketsehan'izao. Araka izany niroso tamin'ny fanentanana sy ny fampianarana ny mpamily ny ministera sy ny mpitandro filaminana indrindra amin'izao ankatoko ny JMJ atao ao Antsirabe izao. Ny fampahafantarana ny fitipika amin'ny feny fampiasana ny lalana no tsy maintsy hotandrovana hoy ny eo anivon'ny Zandary. Ary singanina manokana amin'izany araka ny zavatra hitantsika androany ny fitondran-tena ataon'ny mpamily eo amin'ny ampamiliana dia masaka ady atao amin'ny zava-mahadomelona dia anisan'ny vaindon-draharaha ny fiarovana ny mpandeha mba tsy hotratriny izany atao hoe loza izany amin'ny alalan'ny resaka fifohana na ny fisotroana zava-mahadomelona zany zava-mamamo. Tanjona ny fisorohana sy ny fampianana ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny alalan'ny fanentanana ireo mpampiasa lalana rehetra amin'ny fampahafantarana azy ireo ny lalàna sy ireo aro-loza ny fifamoivoizana. Isan'ny fepetra izay ampiarina ihany koa ny fananany moto tsirairay ny immatriculation ary koa ny tsy maintsy hanana ny mpitondra moto ny taratasy fahazon-dalana mamily na ny permis de conduire. Lafomba hafa kosa indray dia manomboka mahazo vahana eto amintsika ny hafanjifana mofomamy trompe-l'œil antsoina ihany koa hoe mofomamy 3D amin'ny mazavakanto ny asa atao mandidiny ity fanaovana ity mofomamy ity manatombo kokoa ny vidiny raha hoanina mofomamy tsotra hoy ny mpanao mofomamy misehatra anatin'izay Mirana Clara. Mitombo ny manjifa ny mofomamy trompe-l'œil indrindra amin'ireny fety aman-danonana toy ny mariazy sy fitsingerin-taona nahaterahana ireny. Mofomamy manaraka ny vanim-potoana ny mofomamy 3D antony mahatonga ny firoborobony eto amintsika. Misy ny hoe 3D afaka lazaina koa hoe trompe-l'œil manome fifaliana ny maso indrindra ho an'ny zazakely. Mety hoe tsy mampaninana azy ao anatiny ao fa ny maso mijery aty avelany hoe za nanana gâteau hamburger, za nanana gâteau Spiderman, zavatra ohatrohatr'izay ny maso zany no tena mihinana voalohany amin'ilay izy izay mampiavaka ny gâteau 3D. 2007 zay nanomboka nanao gâteau fa nanomboka teo amin'ny 2014 2013 teo 2012 tany hoany. Tany zany efa manomboka misy tsirairay ny commande 3D. Tsy menapitaha amin'ny zava-bitany any ivelany ny mofomamy trompe-l'œil vita eto amintsika. Na izany azy, mbola maro ny fitaovana ahafahana manao mofomamy amin'ny kalitao tsara kokoa no mbola tsy misy eto amintsika hoy ny fanazavana. Ny olana amin'ny fanaovana gâteau 3D eto Madagasikara ny akora ampiasaina sy ny fitaovana ary ny amin'ny ny akora zany ingrédients ny matériel zany anisany tena mbola olana eto Madagasikara. Efa misy ihany eto manao resaka matériel mivarotra matériel fa mbola vitsivitsy dia mbola tena manano sarotra be izy eto. Tafiditra ao anatin'ny zavakanto ny fanaovana mofomamy trompe-l'œil ka miankina amin'ny aingam-panahy sy ny talenta no mahatsara azy hoy ny mpanao mofomamy. Tsy voatery hoe mianatra zany vao mahatafavoaka gâteau 3D fa miankina amin'ny aingam-panahy satria izay mivady zany tao anatin'ny ny asa tanana. Izy mpanao volo dia za mpanjaitra dia natambatsay le talentanay dia izy ny nanana hevitra hoe andao tsika hanao gâteau dia ataony izay atongavan'ilay commande eo zany dia terehiny fotsiny azy zany tsy maintsy vitanao io dia zabo ilay izy tena tsy maintsy vita dia soranan'Andriamanitra tafavoaka somatsara izay zavatra rehetra toy eo zany. Tsy vitan'ny anatin'ny ora iray na roa ny fanaovana ny trompe-l'œil fa mitaky ora maromaro. Ny pâte à sucre izay anisan'ny akora fototra amin'ny fanaovana mofomamy 3D no tena mila fotoana ny fikirakirana azy hoy ny fanazavana.
tsy tena misy araka izany ny hoe mofomamy trompe-l'œil azo jifaina eo no eo fa tsy maintsy mandefa commande mialoha ny mpanjifa ho iatrany ny fanazavana. Zay commande zany dia vita ao anatin'izay mety hoe mofomamy amin'ny endriny voninkazo ihany koa ohatra raha zay ny isany hoe titiny ny mpanjifa ao anatiny fa ao anatin'izay resaka voninkazo zay dia folo hatramin'ny 100 ny fiakarany vidin'ny voninkazo natoraly any amin'ireo mpanjary izany amin'izao fotoana raha noharina ny vidiny 5 volana lasa zay ny rozy no isany nahitana fiakarany betsaka raha ny fanazavana mianta randrianaivo. Miavitsy ny felana voninkazo amin'izao fotoana izao. Tamin'ireo mpanjary ananontaniana, saika ny akabidy miompapana avokoa ny vidin'ny voninkazo natoraly. Vidy voninkazo amin'izao somary niakatra kely izy no le andro rinina sy le mangatsika be. Raha ohatra zao hoe mividy rozy anankiray ianao zao teo aloha 7500 francs na 10 000 francs dia efa lasa 15 000 izy amin'izao. Nanomboka fidiran'ny rinina iny satria ny anton'izay dia rinina tsy dia mamelana loatra amin'ny voninkazo. Ny fiantraikan'izay ho an-tsenanay zany dia kely le vokatra amidina eto. Tsy ampy zany ny amidy satria kely ny vokatra miakatra. Manoloana io, maro amin'ireo mpanjifa tahaka ireo izay misehatra amin'ny fampiangona toerana no mitaraina. Ny fiakaran'ny vidin'ny voninkazo izay miantraika mivantana misehatra asan'izy ireo. Raha ny eny an-tsena miantraika amin'ny fanjifana ihany koa izao fiakaram-bidy izao. Zao koa zany efa mekrizy tsy mitovy amin'ny taloha. Ny amin'izao zany hoe sady mbola tafiditra anatiny hoe fidiran'ny mpianatra zany zay dia efa hitany hoe tsy mampandeha anazy dia hatramin'izao ny olona koa moa sahirana, ny olona tsy manam-bola. Hainao fa fiainana sarotra be mihitsy. Amin'ny fidin'ny mpanao décoration zany dia bouquet ohatran'izao efa vita zao no tena misy manao commande dia any am-piangonana leo amin'ny altara, décoration pilier, ny salle eny amin'ny centre de table mariée. Décoration complet reny zany dia misy mividy ety daholo satria zay manamboatra bouquet koa moa. Ohatra ny rose zao tena sarotra dia davina satria tsy mazaka le atsika mihitsy izy dia vitsy kely. Dia raha mitadin'le rose zany le client dia tsy maintsy mena soa hafa izy fa tsy voatery hoe rose daholo no mena azy. Raha ny fanazavana, ny toetrandro sy ny fidirana amin'ny vanim-potoana ririnina no isan'ny mahavitsy ny voninkazo amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraitsan'ny pirenena manomboka ny taona 574 farafahatarany tsy tokony handoto ny tontolo iainana intsony ny fiara vaovao amidy any California araka ny lalàna vaovao nolaniny ny fitondram-panjakana tany Antoerana ny alakamisy lasa teo. Tanjona napetraka ny fitondram-panjakana ao California ny fanofanana ny zavatra rehetra mety manimba ny tontolo iainana ka ny alakamisy lasa teo no namoaka tetim-panjakana ny fitondrana amin'ny fanafonana ny fivarotana fiara vaovao mandeha amin'ny gasoil sy essence farafatarany ny taona 2024. Fanapakevitra manatratra ny tanjona napetraka tamin'ny taona 2024. I California araka izany no firenena voalohany nandray ny fanapakevitra toy izany. Ho fanatratrarana ny tanjona ray-patelo ny fiara rehetra amidy hatramin'ny taona 2024 dia mandeha amin'ny herin'ny herinaratra avokoa na amin'ny hydrogène. Makatoy ny fepetra no raisina avokoa ny olona any an-toerana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao. Eo ihany koa ny doritanety tsy mitsahatra mitranga any an-toerana. Herinandro taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha Joe Biden no nandraisana ny fepetra ary vola mitetina $70 miliara no vola ampiasaina ampihenana ny fampiasana ny entona mangeja hafanana. Ny asa nataon'ny olombelona hoy pikaroka no nahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao sy ireo loza voajanahary misy eo. Dia zay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity naiza misy anao ampifaliana trano no hitondrako ny teny fankasitrahana. Ho anao nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tomboko vavy. Veloma tomboko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.